Ny tantara ny voary, ilay voa tsara izay nihevitra ny tena no ratsy. Ny fanombohana tena sarotra. Indray andro nisy voa kely iray antsoina hoe voary. Nipetraka tamina toerana tena maizina sy ratsy kely izy. Tao anelanelan'ny vato misy mitritra izay. Feno vovoka maloto teo an-tanàna izy. Vohitsaky ny kiraro samihafa ary voatampina tsy ahitany hazavan'ny masoandro. Satria tena mafy ny fiantombohan'ny fiainany, dia tena nahatsiaro mavesatra tamin'ny voary izany. Nijery ny tenany izy ary niteny hoe tsy maintsy ho voaratsy ve izany a? Jereo ange ny toerana ny haviako hoe jereo ny vovoka amin'ny vatako, tsy mitovy amin'ny voa tsara tarehiny amin'ny zaridaina mihitsy aho e. Hitanareo tsy misy mifidy ny androany na ny fomba nitazaina azy, tahaka ny voary tsy mifidy ny toerana anelanelan'ny vato izy. Isika koa dia tsy mifidy ny zavatra rehetra manjoantsika tamin'ny mbola kely. Sofa efa ho fantatry voary amin'izay izao ilay tsy ambaratelo tsara sady lehibe izay tena hanovan'ny fiainany. Ny safidy te hitombo. Indray maraina nisy ranorana kely latsaka teo amin'ny lohan'ny voary. Toy ny antso fanairana ilay izy. Tsapan'ny voary fa na dia sarotra aza ny androany dia tsy voatery hoe ho ratsy koa ny fiafarany. Misy fotoana eo amin'ny fiainana izay ahafahantsika manapa-kevitra ny amin'ny fomba fitondrantsika amin'ny fiainantsika manontolo mihitsy. Ary teo tena nanapa-kevitra voary. Tamin'io fotoana io izy dia niteny hoe hiezaka ahatratra ny fahazavana amin'izay aho. Tsy nanao izany irery anefa voary, na dia talohany nanamboarana ny rary vato io aza dia efa fantatr'Andriamanitra fa tao izy. Andriamanitra no nanendry antsika mialoha, na dia talohan'ny nahaterahantsika aza, nanana drafitra ho an'izay voa kely izy tahaka ny voary, ary nanana drafitra ho anahy, nanana drafitra izy ho anao. Dia izay no nataon'Andriamanitra na dia talohan'ny nahariany an'izao tontolo izao aza. Ny Baiboly dia miteny ao amin'ny bokin'ny Korintianina 2:7-10 hoe ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy ahabe ny voa fafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo. Hitanao, izy no mpaminome voa ary izy no mampiso ny vokatra. Tsy nampaninana na dia mafy aza ilay mipetraka tao anelakelak'ilay rano vato satria Andriamanitra dia mahay mampiasa ny zavatra rehetra ahasoa izay tia azy. Ny fahafantarana n'ilay mpamboly. Fantatrao ve Jesoa? Fantatrao ve hoe tena tianao izy? Andao ary ho tantaraiko anao ny momba azy. Ilay mpamboly lehibe dia tena tian'izao tontolo izao tokoa. Na ny olona rehetra na ny ankizy rehetra, eny fa na dia ireo voa kely tahaka ny voary azy. Na dia mikorotana sy tena tsy dia tsara raha ny zava-misy eto ambonin'ny tany indraindray, Andriamanitra dia naneho ny fitiavany an'izao tontolo izao ka nomeny ny zanan'lahy tokana dia Jesoa izany. Nirahiny hoe tia tany Jesoa ho mpamonjy antsika. Niaina fiainana tena feno fitiavana sy tonga lafatra Jesoa ary maty izy kanefa nitsangana indray tamin'ny maty mba ahafahany ireo zavatra ratsy rehetra sy ireo zavatra tsy mety ao am-pontsika rehetra ho voasasa sy ho voadio raha toa ka mibebaka amintsika. Na iza mino fa i Jesoa ny mpamonjy dia ho vonjeny. Rehefa mino azy izany tsika dia lasa anisan'ny zaridaina kanto mandrakizay miaraka aminy. Raha teo anisan'ny zaridainan'Andriamanitra ianao ka amela azy ampitombo zavatra tsara sy mahasoa ao amin'ny fiainanao dia afaka miresaka aminy ianao izao. Andao anie antsika hiaraka hivavaka ohatran'izao ilay izy. Jesoa malala, misaotra anao amin'ity mino aho fa ianao dia zanak'Andriamanitra ary ianao ilay mpamonjy ahy. Mifona amin'ny zavatra ratsy rehetra nataoko ary mitoera atao am-poko Jesoa ary avaozy ny fiainako. Te hitombo miaraka aminao ary hanaraka anao mandrakizay. Misaotra anao nanao ho voa tsara ary lasa anisan'ny zaridainanao mahafinaritra mandrakizay. Amen. Eny ary, tena tiako hanananao izany hoe fanantenana izany satria efa nandray an'i Jesoa ianao dia manana azy ao anatinao. Tsy hoe mivolvolena foana fotsiny ianao fa tena zanak'ilay mpanjaka. Ny vonambolen'Andriamanitra ao anatinao tahaka ny talentanao, ny hatsaram-panahinao ary koa ny fitiavanao dia itoy hivoatra hatrany ary haniry foana izany. Tsy
Tsy mila manahy momba ny lasanao akory ianao, tahaka an'le hoe i Voari tsy maintsy mipetraka tao anatin'ny rarivato, lasa feno vovoka izy ary vohitsakitsaka. Ianao koa mety mieritreritra hoe tena sarotra ny lasanao ary tena betsaka koa ny zavatra toy izany, kanefa dia izao Andriamanitra no hiaro anao, Andriamanitra no hamatsy anao, ary izy ihany koa no hitondra anao eo amin'ny fiainana ho eo amin'ny fahafenoana ka ahafahanao hamokatra tsara foana. Tahaka ny Voari izay nanomboka tao anatin'ilay elakelak'ilay rarivato iny kanefa rehefa nandray an'i Jesoa izy dia lasa nanjary azo goavana sady tsara tarehy, izay ao no afaka hanamboarany vorona trano, ary ny olona koa dia afaka mialokaloka eo rehefa mafana ny andro. Ary ny tena tsara, izy koa dia lasa mamokatra voankazo mamy afaka hohanin'ny rehetrarehetra. Dia ho lasa tahaka izany koa ianao, satria rehefa miorina ao amin'i Jesoa Kristy dia fantatrao fa izy ilay nanomboka asa tsara tao anatinao no hiaraka hanatanteraka izany ka hitondra vokatra tsara dia tsara eo amin'ny fiainanao. Mino an'izany ve ianao? Raha nahaliana anao tantara dia manasa anao isabone ao amin'ny pejiny Ankidz Malagasy ary koa izarana izany amin'ny namanao sy ny fianakavianao.